Ho aminareo ane ry havana malala ny fahasoavana mampiedanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Miaraba ny mpandray ny fanasan'ny tompo rehetra ry havana no ity Alakamisy masina ity, atserovana ny nanorenan'i Jesosy Kristy ny fanasan'ny tompo. De bon anniversaire zany. Happy birthday. Alefa isa roa telo. Mpandray fanasan'ny tompo. Mpandray fanasan'ny tompo. Be dehibe ry havana ny mbananiry ahatratra n'izao Alakamisy masina izao. Saingy noho ny antony izay miakina amin'Andriamanitra, amin'ny fandaran'Andriamanitra, dia tsy miaraka amintsika eto. Fahasoavana omen'Andriamanitra anao, ary zany mazava-dehibe ny fiombonana amin'ny fanasan'ny tompo ry havana, ny iray latabatra amin'ny tompo. Tsy amin'ny Alakamisy masina ihany, fa amin'ny Paska, ary ao amin'ny fanjakany rahatra izay. Saingy amin'ny Tiana ity ry havana, ny perikôpantsika izay voalahatra ny LIOKA toko 720, andininy 20 hatramin'ny 520, dia milaza ny tantara izay niseho taorian'ny niarahan'i Jesosy nihinana ny Paska, na ny niarahan'i Jesosy Kristy nandray ny fanasan'ny tompo. Izay ny tantara resahana eto. Ka ny resahana eto dia ny nandraisana fanapahan-kevitra, nandraisana planty fanapahan-kevitra, na ny didim-pitsarana hanameloka an'i Jesosy Kristy ombohana eo amin'ny hazo fijaliana, fa hamotsitra sy hanafaka an'ilay jiolahy rain-dahy mpamon'olona noho ny demokrasia. Noho ninona hoe? Tsy voatery ho tsara ry havana ny demokrasia, kasakasaka izay andevoziny demokrasia. Fa mety hivadika demokrasia, ny demokrasia, rehefa tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny atsika kristianina ry havana dia tsy demokrasia, fa teokrasia. Inona hoe? Teokrasia. Zay no fanjakan'Andriamanitra, fahefan'Andriamanitra, fa tsy ny fahefam-bahoaka akory. Ary tsy marina ny fitenenana hoe tsy marina amintsika kristianina. Ary raha mbola kristianina ianao aza miteny izany, fa sady mahamenatra. Ny feon'ny vahoaka, feon'Andriamanitra. Diso be zany. Ho hitantsika eto fa ny vahoaka dia ny obo hoe omboy, omboy, omboy. Aoka ho adinina aminay sy ny taranakainy rany. Feon'ny vahoaka zany. Dia ho arahana ve? Dia ho hitantsika nahatonga ny Pilato. Inona ny zavatra nitranga? Inona ny zavatra nitranga tamin'ny Jodasy? Inona ny zavatra nitranga? Maty Jesosy Kristy. Ny marina no navadika. Amin'ny teny ity ry havana, dia hiezaka toriteny pifoazana, ny fomba fanao ny fifoazana rehefa mitoriteny, no indramiko eo amin'ny Tiana io ity. Tsy fampianarana no atao, ka ny LIOKA toko 720 hatramin'ny 520 no raisitsika. Fomba fanao ny fifoazana rehefa mitoriteny mo, dia tatarainy ray manontolo amin'ny fomba izay hitarihan'ny fanahy masina azy ny zavatra mitranga, rehefa avy eo izy misintona lesona kristolojika mba hahafahana miaina ny tenin'Andriamanitra. Araka ny lalàna jiosy ary havana, rehefa ho tonga ny Paska, rehefa tonga ny Paska, dia manolotra olona meloka mba hisafidianana, entina eo anatrehany vahoaka marobe izay mivory eo, dia eo no mifidy
eo no mifidy hoe iza no afahana ary iza no elohina ka ho atona amin'ny azo fijaliana, izay ny sasy faran'izay mahafindrindra tamin'izany vanim-potoana izany. Ka rehefa natao ary avana vorina ny olona tonga teo daholo ny jiosy, ny jiosy mihitsy ny tonga teo amin'ny plato, ny jiosy ny tarian'ny mpisorona be. Tamin'izany dia efa nisy influenceur, ka tsy nivavany influenceur akory dia tsy maintsy ho arahana. Fa tamin'izany ny mpisorona be sy ny mpitondra fivavahana nampirisika nyreto jiosy reto mba hanameloka an' Jesosy Kristy, ka tsy fahefan'ny Herode akory tamin'izany no manameloka, fa ny manameloka raha-mpanjakana dia i Pilato. Dia lasa ny olona nyrohatra nakeny amin'ny Pilato, fa nararotin'ny Pilato koa zany zavatra mitrangy zany. Nararotin'ny Pilato hoe hay moa misy lalàna jiosy manao hoe rehefa tonga amin'ny Paska dia entinao ilay mpangalatra dia izy amin'ireo ny tianareo avotsitra ity sa ity, famelan-tsasy, famelan-keloka, ohatra ny ataon'ny mpitondra fanjakana maro eran-tany rehefa mifety lehibe. Dia eo ary ny safidy i Barabasy. Ny dikany teny hoe Barabasy moa dia zanaky ny ray. Fa rehefa mijery sika ilay zanaky ny ray resahana eto sy ilay zanak'Andriamanitra, fa ilay zanaky devoly. Zay ilay izy. Fa misy zanaky ny ray anankiray koa Jesosy Kristy, le zanaky ny ray zanak'Andriamanitra. Dia nipetraka ny safidy, le zanaky ny devoly ve, le mpamon'olona ve no avositra sa ny zanak'Andriamanitra. Ny safidy ny demokrasia, ny safidy ny vahoaka dia lao omboana ninona ny zanak'Andriamanitra, fa lao avotsitra ny zanaky ny devoly. Dia zay nahatonga an' Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra, ilay tonga hamonjy an'izao tontolo izao, ilay tsy nanana ota, nentina notsaraina teo anatrehan'ny Pilato, ary dia nivoaka ny didy fanameloana ho faty teo amin'ny azo fijaliana. Araka nambarako teo ry havana, io tranga io anefa fantatry Pilato tsara, dia saika ho ararotin'ny Pilato mba hanafahana an' Jesosy Kristy. Fantatry Pilato tsara fa tsy nanana eloka marina zany Jesosy Kristy zany, ary miteny mihitsy Pilato hoe tsy hitako izay eloka nataon'ity lehilahy ity, ary naveriny foana zany ny telo farafahakeliny. Saingy tsy nahaleo doika, tsy nahatohitra ny vahoaka maro izay niogaoga eti-po ny grevy, tonga nakany amin'ny Pilato miteny hoe ombo io fa tsy mety aminay. Zay ilay zavatra nitranga ry havana. Tsy hitany Pilato izay natao, manahirana ihany moa, tsy maintsy mba matahotra ny vahoaka ihany ny mpitondra. Dia ina ny zavatra nitranga, na dia niteny aza Pilato, tatsika amin'ny 120 sy ka hatramin'ny 220 zany, zao no lazay Pilato mantsy. Ary satria hita tian'ny Pilato alefa Jesosy, efa hoy izy tamin'ny fanonteny, ko inona ary no ratsy nataony, tsy hitako izay helo ny tokony hahafaty azy, fa alao ho faiziko. Dia avy eo izy alefako. Zay fotsiny zala izy, politika zany ny Pilato eto. Ny vadin'ny Pilato tena nolotsaina ny Pilato hoe orangahatya, aza mandray fanapahan-kevitra daladala ohatr' zany ianao a, ka hanameloka an' Jesosy Kristy ho faty. Hitantsika zany ao Mateo 7:7-20. Saingy nanana ny fahalemeny Pilato, ka tsy nahatohitra ny vahoaka josy efa entin'ny fahatezerana sy ny fankahalana, ary narisika ireo mpisorona be sy ny mpitondra fivavahana izay niraitsik'ombakomba tany ambadika tany, tena ndray fanapahan-kevitra izay tsy mifanaraka amin'ny eritreriny akory. Ry havana malala ao amin'ny tompo, indray tokoa ny vahoaka entan'ireny influenceur reny izay tsy ampiheverana akory, dia mandray atendrony, dia manao foana
dia avy eo manery ny mpitondra, dia rehefa tereny ny mpitondra, matahotra ny mpitondra, so miongana eo amin'ny fanjakany, dia tsy maintsy manaraka ny hevy, manaraka ny hevim-bahoaka, tahaka ny Pilato. Zany ny zavatra nisy teto riavana. Dia io Pilato fa nalemy, tena dia tsy mifanaraka amin'ny eritreriny azy, dia nekeny satria hevitry ny vahoaka. Riavana malala ao amin'ny tompo. Zany ny adi-panahin'ny tompona ndraikitra, eo amin'ny sehatra maro samihafa. Ndraindray tsy mifanaraka amin'ny eritreritra ao ny tiany olona rehetra atao, dia lasa ianao noho ny fahalemenao, tsa mijoro amin'ny maizy azy ianao sy izay maharesy lahatra anao. Raha tena kristianina isika, ny feo ny fieritreretanao eo ambanin'ny fitarian'ny fanahy masina no aoka ibaiko anao, fa tsy ny feo ny vahoaka no zava-dehibe. Zay ny anankiray. Noho izany ary, dia io fa nanaiky ny hevitry ny vahoaka jiosy, izay natosiky ny mpitondra fivavahana jiosy, nanaiky i Pilato. Ary rehefa nanaiky izy, dia nahatona tamin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy avy any Nazareta. Fa nahazo fahafahana tao an-tranomaizina kosa i Barabasy, ilay lehilahy mpanota sady mpamono olona. Riavana malala ao amin'ny tompo. Tsy maintsy manao safidy mazavitsika eo amin'ny fiainantsika. Na isafidy ny ratsy isika, hanaraka ny ratsy, na isika isafidy hanaraka ny tsara. Fa eto amin'ity zao tontolo zao ty, ny be mpanaraka indrindra dia ny safidy andeha ho any amin'ny ratsy. Zay ny safidy makany amin'ny ratsy, io ratsy manjary rehetra io no mahavory olona maro. Zay le izy. Zay zany mila hitandremantsika. Riavana malala, inona no afatra azosika raisina avy amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Ny voalohany riavana, ny lesona voalohany tsoatsika, ny safidy ratsy dia mitondra amin'ny fahalavoana sy ny faharavana. Ny safidy ratsy dia mitondra amin'ny fahalavoana sy ny faharavana. Dao zay retsika ary, ireo karazana safidy ratsy izay mitondra hatrany amin'ny faharavana, any amin'ny fahampitehana. Ny anarantsika teto moa ny atao hoe devoly, dia mpampisaraka, mitondra makany amin'ny fisarahana, mitondra makany amin'ny fahafatesana. Dao zay retsika ary, ny safidy ratsy voalohany riavana dia ny safidy ny jiosy izay nandany Jesosy Kristy ho Mesia. Ny jiosy dia tsy nanaiky hatramin'ny farany mandrakitiny androany, fa i Jesosy no Mesia, Jesosy no ilay voaositra hamonjy an'izao tontolo izao. Na dia ny andro fantatra ary ny jiosy ny fiavian'ny Mesia, dia Mesia hafa no andrasany, Mesia nafaka azy amin'ny fangejan'ny Romanina tamin'izany vanim-potoana zany. Fa tsy Jesosy Kristy mafy ady, zanaka mpandrafitra, lay Jesosy Kristy avy any Nazareta, tambany vohida, manala baraka ny jiosy zany, ka tsy hoekeny mihitsy mba ho Mesia, ho lay voaositra, ho mpanjaka, lay voaositra hanavitra, lay voaositra hamonjy tamin'izany vanim-potoana zany. Ary dia mazava ny voalaza ny soatra masina ao amin'ny Marka 2:20 ny vato izay no laviny mpanao trano dia izy no efa natao fehizoro. I Jesosy Kristy io ny lavina io, dia io Jesosy Kristy io lay naratsiny, io Jesosy Kristy io lay nitoraham-bato, io Jesosy Kristy io lay novonona, norakorahana ka nitenenana hoe alao adinina ho aminay sy ny taranakay ny rany. Zay zany le safidy ratsy voalohany, safidy ratsy nataon'ny jiosy. Dia afaka mijery ny vanim-potoana ankehitriny sika riavana. Anao safidy zao ny Israelianina moa tsy tena io, misy taranaka ihany fa tsy izy rehetra. Tsy tena ny Israelianina amin'izao tsika miteny zao. Misy diso manko ny teolojia ampianarin'ny sasany any ambadimbadika any. Tsy io no lay jiosy taranaka ny toy hatrany amin'ny andron'ny tompo. Zao tsika miteny zao tatsika fa miady izy, tombotsoan'ny Amerikanina sy ny tandrefana no arovana ao ambadika izany. Tsy sitrapon'Andriamanitra ny hafatesan'ny olona, ka tsy hoe rehefa ataon'ny Israelianina dia mety. Zay zany ny anankiray, ny safidy ratsy, ny fandavana an' Jesosy Kristy. Ary io riavana dika ny teny hoe
miteny ratsy ny fanahy masina. Ao ny soatra masina dia misy ny hoe tsy azo famelan-keloka izay miteny ratsy ny fanahy masina. Dia manontany tsika hoe fa inona moa le miteny ratsy ny fanahy masina? Manompa ve zany sa maninona? Ny dikany hoe miteny ratsy ny fanahy masina ry hava dia mandany Jesosy Kristy, mandany Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy, zay ny dikany. Dia mazava ho azy manao tsy maintsy hiteny ratsy azy ihany. Zay zany le izy, zay le safidy ratsy voalohany. Fa ny safidy ratsy faharoa dia vokatry ny demokrasia tamin'izany vanim-potoana zany. Ny demokrasia ry hava tadidio fa ninona etsy-bahoaka eto ambonin'ny tany dia nisy vola niodina tao ambadika tao nanakaramana olona, nanetsehana ny olona vao vita ny etsy-bahoaka. Tsy misy tonga dia etsy-bahoaka ho azy zany dia taitaitra tao vahoaka dia fa tao ambadiky ny fanonganam-panjakana rehetra nisy teto ambonin'ny tany na ny teto Madagasikara. Le farany teo dia tadidio fa nisy vola niodikodina tao ambadika tao. Atsika ve zazatra rehetra zany mila misokatra ny masontsika amin'izany. Dia eo ary ny safidy ratsy faharoa vokatry ny demokrasia nampiasaina daholo, nampiasa ny tetika rehetra ny raitsy kombakomba ny mpitondra fivavahana jiosy. Tafiditra ao anatin'izany ny mpanora-dalàna, tafiditra ao anatin'izany ny sinedriona, mpiambana ao anatin'ny sinedriona, ny mpisorona sy ny sisa. Dia ny raitsy kombakomba ireo efa tsy tindry zareo, farany zareo mainty hatramin'izay Jesosy Kristy dia atao izay fomba rehetra handravana sy hanapitehana azy. Politika izany ry hava. Ary ao amin'ny soratra masina ihany koa. Tsy vao zao akory misy firaisana tsy kombakomba fa tadidio koa fa ny fanonganam-panjakana rehetra eran-tany dia ao ambadika ao tsy maintsy misy ny firaisana tsy kombakomba. Tsy maintsy misy zay vao vita. Fa isika tsy mahita fa tsika eto-po fotsiny ebizao dia ataon'ny olona fitaovana. Zay zany ny zavatra misy. Dia io ny vahoaka ny teny omboy, omboy, omboy. Tenyny vahoaka zany ry hava, feon'ny vahoaka zany. Ary zany feon'ny vahoaka zany tsy nanaiky ny vahoaka raha tsy tonga teny amin'ny plato. Alay sarany eritreritra tahaka an'le grevy hitantsika reny, mirohatra ny olona dia makeny manam-pahefana dia miteny hoe omboy, omboy, omboy. Demokrasia zany ry hava. Ny demokrasia miorina amin'ny lainga sy ny tsy fahamarinana dia demokrasia tsy mitondra ho amin'ny fiadanana. Ny demokrasia miorina amin'ny firaisana tsy kombakomba dia tsy mitondra ho amin'ny fiadanana. Resy ny lainga tsara lahatra ny maro anisa ary fantatry Pilato tsara zany zavatra mitranga rehetra zany. Raha mamaky ny LIOKA 7:20 andininy voalohany sy ny faharoa sy ny andininy fahafolotsika. Tsy miara-dalana foana ry hava na ny maro sy ny marina. Averika tsy miara-dalana hatrany ny maro sy ny marina. Tsy voatery rehefa hevitry ny maro dia marina. Matetika isika mieritreritra hoe raha maro no milaza n'ilay teny anankiray dia marina zay. Tsy voatery ho marina zany. Ny marina ry havako dia tsy refesina amin'ny isan'ny olona firy ny mpifidy fa hamarinina araka ny tenin'Andriamanitra, araka ny sitrapon'Andriamanitra. Zany ny tokony hamaily ny vahoaka malagasy. Raha miresaka fanavao zany tsika, raha miresaka fiainam-piangonana tsika dia tadidio fa tsy ny hevitry ny maro akory no voatery ho marina. Fa inona ny marina araka ny sitrapon'Andriamanitra. Jesosy Kristy rehefa nanontaniana, ianao ve ny mpanjaka ny jiosy? Dia namaly Jesosy Kristy hoe voalazanao. Zay ny izy. Raha nanontaniana zany Jesosy hoe inona ny marina? Izany mpamonjy, zany olay voaositra, zany ny dikany. Na dia tsy ekeny ny vahoaka azy. Ry havana malala, maro no voatariky ny feon'ny maro, tsy mandinika, tsy mandanjalanja, fa manara-dre ny rano fotsiny, manao repitsondry. Isika miteny zao mandeha ny Facebook sy ny sisa. Ao amin'ny fiarahamonina, ao amin'ny tambajotra sosialy, ao amin'ny fiangonana azy indraindray
dia ahitana olona mpanao an'ireo zany hoe mpandrisika ana misy olona mpandrisika fotsiny tena manana talenta za tsy teny hoe fanomezam-pahasoavana manana talenta amin'ny fanasiana sira fanasiana poivre fanasiana carry dia lasa ireny fanaon'ny olona andavanandro reny no lasa makany am-piangonana dia reny no manjary marina ny am-piangonana fa tsy ny tenin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra ary na dia misy mahita aza tahaka ny Pilato hoe tsy izay ny marina dia tsy samy teny so tapaka ny tenda dia ndraindraina ny fiangonana ary mahita hoe tsy marina ny tranga dia mangina ny fiangonana satria mbola manambady manjanaka ihany zany ny zavatra mitranga ry havana indraindray dia andrasana hiteny ny fiangonana tsy miteny ny fiangonana miainoaino amin'izao ny fiangonana satria matahotra ny kapokany safidy ratsy zany ry havana fa ny safidy fahatelo ratsy ihany koa ry havana dia izao ny firaisana tsy trombakomba hamadiana ny marina efa nyresaka betsaka an'io tsika tamin'ny talata safidy ratsy nataon'reto mpitondra fivavahany reto izay noho ny fankahalana raha vao ny fankahalana no avelantsika anjaka eto amin'ny tany sy ny firenena aza mieritreritra fanavaozana ary aza mieritreritra fiadanana ho an'ny Madagasikara raha valy faty no hifanaovana eto amin'ny tany sy ny firenena tsy androso Madagasikara anao ny ale dia ahoana ny toy anany retour tsy toetsaina kristianina zany ry havana ny ao anatin'ny soratra masina ary raha tena hitarina lavitra dia mifanohitra amin'izay ahoana ny voalaza ao tiavany ahoana tsara hoe ahoana reny tiavako ny ranone nefa izy dia adverserako ahoana ny tiavany israelianina ny iranianne ao anatiny daholo zany rehetrarehetra zany ry havana malalo amin'ny tompo safidy ratsy farany ho jerentsika alohany jerentsika ny safidy tsara ny safidy ratsy noho ny fiarovana tombotsoa sy ny fitiavam-pahefana dia mitondra makany amin'ny faharavana ihany koa Heroda sy Pilato ry havana dia mpifahavalo reo a mpifahavalo Pilato dia solotena ny fanjakana romanina tamin'ny fotoanandrony Heroda dia mpanjaka napetraka hitondra ny fanjakana jiosy tamin'izany vanim-potoana zany tsy mifankahazo ireo tany am-boalohany fa samiaro ny fahefany sy ny sezany dia lasa mpisakaiza izy amin'ny rahalahy reto ary rehefa lasa nisakaiza izy eo amin'ny 120 mo ry havana amin'ny LIOKA 720 ity toka mba jerentsika eo amin'ny 120 zao ny voalaza zao LIOKA 720 120 ary tonga nisakaiza Heroda sy Pilato tamin'izany andro izany kanefa nifandrafy izy roa lahy talohan'izany ty politika ty ry havana rehefa iarovana ny seza sy ny tombotsoa dia mihavana ny mpifahavalo tsy nony amin'ny Jesosy Kristy hoe andao hiavana fa saina amin'ny famela eloko fa iarovana ny seza iarovana ny tombotsoa iakarana eo amin'ny seza zany no nitranga tamin'izany vanim-potoana zany dia io Pilato fananjarana anao safidy ratsy na dia nanana toetsaina tsara na afaka ny Jesosy Kristy ihany azy izy dia tsy nahatohitra ny hevi-bahoaka teo ihany koa moa ny firaisana tsy trombakomba natahotra ny jiosy dia namoaka didy hanamelohana ny marina ry hava malala ao amin'ny tompo Jesosy Kristy dia nanaiky ny zavatra nitranga rehetra mba hamonjena antsika isika ry havana eo amin'ny fiainantsika tsy amin'ny lafin'ny politika ihany fa eo amin'ny fiainantsika andavanandro eo amin'ny asa manandraharaha ataotsika eo amin'ny finoatsika manaova safidy mazava ka tandremo ny mamadika ny marina mba ho tsy marina ny mamadika ny fotsy mba ho lasa mainty vokatry ny fankahalana tsy mitondra anao lavitra zany fa mitondra anao any amin'ny faharavana sy ny fahafatesana fandao ry havana ho jerentsika indray ny safidy tsara takiny ahoana ary ny safidy tsara ny safidy tsara dia mitondra ho amin'ny famonjena sy ny fandresena mitondra ho amin'ny inona ny safidy tsara mitondra ho amin'ny
famonjena sy ny fandresena. Ny safidy ny mpianatra ryavana dia niaraka amin'i Jesosy Kristy. Dia fantatritsika tsara ao amin'ny LIOKA 2:20 fa nangoniny Jesosy ny mpianatra ny apôstôly 12 dia niaraka ny sakafo izy teo no nanorenana ny fanasan'ny tompo. Ry mpandray fanasan'ny tompo malala, tsy diso safidy ianao. Ny safidy ny andray ny fanasan'ny tompo mba iombon-databatra amin'ny tompo. Safidy tsara zany. Fa misy mpandray fanasan'ny tompo any amin'izao fotoana izao, misafidy ny anao fandraisana noraisina sy mofo-pandraisana, tsy ela izy. Fa ny azy tavoangy lavalava tenda zay no fidiny, dia samy manana ny heveriny ho fandraisana io. Fa ny anao ryavana fandraisana ny fanasan'ny tompo. Tsy diso safidy ianao. Na teo ary ny embotaiazy, na teo ary ny fahasarotana maro samihafa, safidy tsara ny safidinao iray latabatra amin'ny tompo tahaka ny apôstôly. Fa ny safidy anankiroa tsara koa ryavana mba ho amin'ny famonjena sy ny fandresena dia ny safidy mpitiavana nataon'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy dia nanaiky hosorona mba ho fanavotana antsika. Ao amin'ny Jaona 2:17 moa dia haitsika ny hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Izay fanahy-pitiavana, izay toetsay mpitiavana izay no nahatonga ny Jesosy Kristy isafidy anaiky hosorona mba hamonjena ny hafa. Ryavana malala ao amin'ny tompo, ny safidy tsika hanaiky hanao sorona, hanao sakrifisy ny tenatsika mba azahoany ny hafa fiadanana, mba azahoany hafa tombony, dia safidy tsara. Mety eritreritra anao za zany hanaiky hoperta mba azahoanareo benefisy, izay indrindra no agape andrasan'ny tompo atsika ambaran'izao fanasan'ny tompo zao ryavana. Ny safidin'i Jesosy Kristy anaiky hosorona dia mba ho fanatanterahana ny planin'Andriamanitra zay nanaiky ho faty mba hamonjena ny mpanota. Ary ny soratra masina ryavana, ny Koritiana 2:5, ny 9:20 dia misy en'izao teny izao hoe Jesosy Kristy izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy atsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ho amin'ny kosa isika. Foy ny Jesosy Kristy ny aina mba hamonjena atsika fa tiany loatra isika. Ny safidy andrasan'Andriamanitra aminao ryavana, afoy izy ny ainao mba hanafisoavana mba ho tombontsoa ny hafa. Afoy izy ny ainao mba ho tombontsoa ny vadinao, afoy izy ny ainao mba ho tombontsoa ny zanakao. Fa tsy fampianarany soratra masina mihitsy ny hoe samy mahazo tombontsoa ka, win-win, gagnant-gagnant. Tsy zany no ampianarany soratra masina, fa ny ampianarany soratra masina zay le tao hoe agape fity tsy misy tambony, dia manaiky ho perty ianao mba azahoany hafa benefisy. Nanaiky ho perty ny tompo mba ho benefisy ho anao. Ary zay le fanetretena nataon'i Jesosy Kristy ryavana. Jereo tsara ke Jesosy Kristy ilay manana ny voninahiny, le Jesosy Kristy manana ny sezany, Jesosy Kristy tany an-danitra nanetry tena nidina dia nanana fitoviana amin'ny olona. Voalaza teo amin'ny Filipiana 2:2 teo zany, fanetretenany noho ny safidy mpitiavana zay nananany Jesosy Kristy hamonjena atsika. Fa anisan'ny safidy tsara ihany koa ryavana dia ny safidy tsara, raha mitohy amin'ny tantara eo ambany eo tsika, ny safidy tsara n'ilay lehilahy kireniana afrikana zany zany kirena zany aty amin'ny faritry Etopia manko zany. Ny safidy n'ilay lehilahy kireniana hitondra ny azo fijalian'i Jesosy Kristy. Ndry zay le manaiky ho perte, zay le manaiky ho perte. Dia ho Jesosy tamin'ny mpianana, raha misy olona te hanaraka aoka izy andany tenany sy hitondra ny azo fijaliany ka hanaraka. Ity lehilahy kireniana ity dia nanaiky hitondra ny azo fijalian'i Jesosy Kristy. Fa i Jesosy Kristy koa dia manaiky hitondra ny azo fijaliantsika atakalo. Makanesa ty amiko ianareo zay miasa fatratra sy mavesatretana foana ny toy. Zay no ambarany soratra masina. Ny dikan'izany dia zao, Jesosy Kristy manaiky hitondra ny azo fijaliantsika, ny fahoritsika, ny olana atsika, fa isika indray ampitondrainy ny anazy zay maivana, ny
ny anazy maivana fa Jesosy hitondra n'ilay mavesatra anjara antsika. Safidy tsara ny nataon'ity lehilahy kireny anina ity, hitondra ny azo fijalian'ny tompo. Ry havana malalo amin'ny tompo amin'izao Herinandro Masina izao, ny tena fiombonana dia ny fanekenao mba hitondra ny azo fijalian'ny hafa, hitondra ny azo fijalian'ny hafa. Zay ry havana no andrasana amintsika, hitondra ny azo fijalian'ny tompo. Mety hoenjehany sika noho ny filazantsara, fa izany no andrasan'ny tompo amintsika. Fa ny safidy farany ry havana, safidy tsara dia ny safidy ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Safidy tsara ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary hoy izy, Jesosy tsarovy aho rehefa any amin'ny fanjakanao ianao. Dia hoy Jesosy, anio no ionanao amiko any am-paradisa. Tsy ho lazany, tsy ho lazany ny teny zany, mpahamon'olona zany ny teny zany, rariny izy raha ombohany eo amin'ny azo fijaliana araka ny lalàna, ary izy koa manaiky fa tokony hoelohany eo amin'ny azo fijaliana izy. Fatany tsara ny fahotana vitany, fa tsy menatra izy nitondra ny fahotana teo anilan'i Jesosy Kristy, ary tsy menatra izy niteny tamin'i Jesosy Kristy, tsarovy aho rehefa tonga any amin'ny fanjakanao ianao. Rehefa any amin'ny fanjakanao ianao, izany fanolora-teny zany, na dia manana ny fahalemeny aza ty lehilahy ity. Safidy tsara ny tsy hoany amin'ny fahalovana, ny tsy hoany amin'ny afo fandiovana, ny tsy hoany amin'ny farimy rehetra afo, fa safidy tsara ny andehananao ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra tahaka n'ity jiolahy ity. Dia rehefa niaiky izy ary nanana faniriana ho any amin'ny tompo izy, dia ozy ny tompo hoe anio no ionanao amiko any am-paradisa. Ny dikan'izany dia zao, hiaraka iombon-databatra amin'ny tompo amin'ny fanasana. Ry mpandray ny fanasan'ny tompo malala, mila manana safidy mazava isika ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra sa ho any amin'ny fanjakan'ny Satana. Hiaraka handray ny fiainana mandrakizay ve sa ho any amin'ny fahaverezana. Safidy mazava ry havana no andrasan'ny tompo amintsika. Raha fitiniko ry havana, izay toriteny nambara tamintsika izay dia izao, eo amin'ny fiainana ataovy mazava ny safidinao ry kristianina malala, ataovy mazava ny safidinao ry mpandray fanasan'ny tompo. Tsy izay maharoboka ny olona sy mety amin'ny olona dia mety aminao, fa ny mety aminao dia izay mifanaraka amin'ny sitrapo n'Andriamanitra. Tandremina izao ndray izao no lamody, izao ndray zany izao no izy, izao ndray zany izao no arahany. Tsy ariavako, antanio aloha Andriamanitra, mety ve ty araka ny sitrapon'Andriamanitra ve? Ka tsy araka ny sitrapom-bahoaka akory, fa araka ny sitrapon'Andriamanitra no safidy tsara ho raisitsika indrindra amin'izao akatoky ny Paska izao. Mahaiza misafidy an Jesosy Kristy mpamonjy ianao, mahaiza misafidy an Jesosy Kristy lay nitsangana tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana, ary mahaiza misafidy ny fiainana mandrakizay atolotry ny tompo ho anao. An'Andriamanitra irery ny voninahitra, ary ho amintsika ny fiadanany. Amen.